manendry fanjakana ho anareo tahaka ny nanendrendraiko ny hoay mba hihinana sy hisotro eo amin'ny latabatra amin'ny fanjakako ianareo sady hipetraka ambony seza fiandrianana hitsara ny firenen'i Israely roa amby folo. Amen. Ho tohizantsika amin'ny andininy faharaiky amby telopolo ary hatramin'ny fahavalo amby telopolo ny vakiteny. Andininy faharaiky amby telopolo ary atsahatra amin'ny fahavalo amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Aroa ny tompo, ry Simona, indro Satana efa nilofon'ny tady anareo ho kororoina toy ny vary, nefa izao nangataka ho anao mba tsy ho levina ny finoanao, ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ireo rahalainao. Aroa izy taminy tompoko, vonona anaraka anao aho na ho any an-trano maizina na dia ho amin'ny fahafatesana aza. Fa ho Jesosy, lazaiko aminao ry Petera, raha mbola tsy misy ankomaneno anio dia anda intelo ho tsy malalay ianao. Aroa koa izy taminy, raha niraiko tsy nitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa ianareo, moa nisy zavatra nahory anareo va? Dia hoy ireo tsy nisy. Fa hoy izy taminy, fa amin'izao kosa izay manana kitapom-bola dia aoka hitondra azy, ary toy izany koa ny kitapom-batsy, ary izay tsy manan-tsabatra kosa dia aoka hivarotra ny lambany izy ka hividy. Fa lazaiko aminareo, tsy maintsy ho tanteraka amiko izao voasoratra izao hoe, ary izy natao ho isan'ny mpanota, fa efa ho tanteraka amiko. Ary hoy ireo, tompoko, ndreto sabatra roa. Dia hoy Jesosy taminy, aoka izay. Amen. Ho faranantsika eo amin'ny andininy fahasivy amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo ny vakiteny. Andininy fahasivy amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo. Izao maka azy amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nivoaka Jesosy koa araka ny fanaony dia nakao an-tendrombohitra Oliva izy, ary ny mpianatra koa nanaraka azy. Ary raha vao tonga tao amin'izany tany izany dia hoy izy taminy, mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Ary izy niataka taminy tokony ho indray mitora-bato dia nandohalika ka nivavaka hoe, raiko raha sitrakao dia sory amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anieno atao fa ny anao. Ary nisy anjely avy tany an-danitra sika tompoko. Andriamanitra ianao, tompo sady mpanjakana ihany koa. Saotranao izay no ny teninao izay novakiana taminay teo, mihery lalandava izay entina ianompo anao, ary ny teninao izay novakiana taminay teo anie mba hilatsaka ao anatin'ny folay tsirairay varan'orotoro ny fovatonay. Mihery koa ny tondranay ary aza vela ho raraka ny teninao. Ny teny izay hotoriana aminay ihany koa dia engane izany mba ho vato fantsika ao anatin'ny fonay, ka ny fovatonay mba ho fotorotoro. Mihery lalandava ary izay Jesosy eo entina ianompo sy hanaraka anao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Mivavaha mba tsy hidirana amin'ny fakapanahy. Ho amin'ny rehetra ny fahasoavana mba ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Eo amin'ny fiainantsika dia misy zavatra anankiroa. Ny fakapanahy dia karazany roa. Misy ny fakapanahy dia misy ny fizahan-toetra. Ireo dia mifanakaiky. Indraindray ny fakapanahy ihany fizahan-toetra, indraindray ny fizahan-toetra lasa fakapanahy. Fa ny mampiavaka azy ireo ny manao azy, ny anankiray avy amin'ny devoly, antsoina mahazatra hoe fakapanahy izany izy io tentation. Avy amin'ny devoly zany, ny devoly ny manao azy.
fa ny fizahan-toetra iza ny manao azy? Andriamanitra ny manao azy. Ny fizahan-toetra dia tsara satria Andriamanitra manao azy, Andriamanitra tsy manao zavatra ratsy. Ny fizahan-toetra dia tsy manimba amin'ny olona fa vao mainka mampatanjaka azy, karazana fanazarana ataon'Andriamanitra. Ohatra ny Andriamanitra miteny tamin'ny Abrahama hoe atero ny zanakao atao fanatitra hozy izy. Mampitebiteby zany, manahirana zany, marary zany, sainga tary amin'ny farany natao sa tsy natao le izy. Ny fizahan-toetra zany tsy mahafaty ary tsy mahavony olona fa mampitombo finoana. Fa ny fakapanahy kosa dia mahafaty ary raha vao mahavo dia misy zavatra simba. Fakapanahy zany niatra tamin'ny Job satria maty daholo ny zanany, fongana ny arena, ka na dia sambatra ary Job taty aoriana, miverina ilay zanany maty sa tsy miverina. Izay nahafantarana hoe fakapanahy zany. Fakapanahy zany raha vao midoboka dia tsy maintsy misy zavatra simba ao. Be voka fa taminy le olona fakapanahy zany satria na mibebaka ary izy le kibo miala sa tsy miala? Tsy miala, fakapanahy zany. Izay zany mahatonga an' Jesosy mivavaha. Zay mahatonga mivavaka ny ampianaran'ny tompo izy hoe aza mitondra anay amin'ny fakapanahy satria ny fakapanahy dia ratsy satria avy amin'ny divoly. Ka resaka fakapanahy zany ny tenena eto hoe mivavaha mba tsy hidirana amin'ny fakapanahy. Ratsy zany ny fakapanahy. Misy ohatra vitsivitsy nivakiana teo. Ny voalohany momba ny Jodasy. Ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanorandalàna efa mitady fikafika amonoanan'i Jesosy tsy nahita. Tsy nahita. Ny fahavalon'i Jesosy zany tsy nahita fomba amonoanan'i Jesosy, hampangana azy, hitoriana azy, hamonoana azy. Fa taizy Satana ny nahita olona tao amin'ny mpianatra Jesosy ihany, tao amin'ny apôstôly ihany. Satana hoy izy naninona? Niditra tamin'ny Jodasy. Zay nefa tarantsika hoe fakapanahy io fa tsy fizahan-toetra. Tafiditra tamin'ny Jodasy izy. Anankiray amin'ny 12 olona niarana tory niarany fo tamin'ny Jesosy. I Jodasy olona nitory filazantsara, efa nanao fahagagana, efa nahalala ny zavatra rehetra momba ny fanjakan'ny lanitra, fanjakan'Andriamanitra. I Jodasy tao izy ny tafiditra. Ary zay no mahatonga rehefa tsy miambiny ianao ninninona zany apôstôly zany ambony lavitra noho ny pastera, noho ny sisa sy ny sisa izany apôstôly zany, satria olona niarana tory, niarana sakafo, nahita tsara hoe manahoana zany zanak'Andriamanitra zany. Tafiditra ihany Satana. Izy nankao amin'ny lohan'ny mpisorona, nankany amin'ny lehibe ny mpiambiny hoe za no hamadika azy. Ohatrin'ny tafiditra tamin'ny resa-bola Jodasy. Tafiditra koa tamin'ny fahefara satria ny amin'ny Jodasy manko ny etreny zany sady mahazo vola izy. Mo Jesosy koa izy rehefa tena sina tsy maintsy amaly io. Rehefa amaly io andray fanjakana izy zay dia za mbo mety lasa ministra. Tamin'ny eritreritry ny Jodasy. Adino ny tenin'ny Jesosy hoe ny zanak'olona tsy maintsy atolotra ho faty. Adino hoe tsy andeha haka fahefana mihitsy ny nahatongavan'i Jesosy. Adino zany rehefa tafiditra ny devolina ny Satana. Fa le resa-bola natanjaka resaka fahefana. Ary zay naboan'ny Jodasy any rehefa hitany fa ho faty amin'izay Jesosy, kivy izy dia naninona moa ny hafarana? Namono teny izy satria eo voatsarony hoe tena diso. Ay tsy andeha haka fahefana aty amin'ny tany mihitsy nahatongavan'ity Jesosy. Fa rehefa tafiditra le devoly adinonao no mahaola, adinonao very daholo ny tenin'Andriamanitra rehetra nomenanao. Ohatran'ny tsy nahay ninnininy ianao. Tsy matahotra olona zany ny fakapanahy. Na dia olona efa be finoana be, efa navita fahagagana, tsy atahorana fakapanahy. Misy olona efa niasa nitsangana tamin'ny maty, na teto Madagasikara, nitory filazantsara, namelona olona koa nanasitrana, fa zao nivadika izy dia lasa izy indray no Andriamanitra. Tsy matahotra an'izy an'izy zany fakapanahy zany. Mila miambina ianao mivavaka tsara ho Jesosy mba tsy hidirana amin'ny fakapanahy. Zay no ohatra anankiray.
ny ohatra anankiray faharoa i Jodasy efa manao ny ataony amin'ny ankilany amin'ny ilana ary kosa ny niditra tany koa zany le Satana tamin'le mpianatra sasany reo. Niady plasy koa zareo izany lehibe, nisy ady toerana tao izany lehibe. Raha mandeha Jesosy izany sefo amintsika. Dia io Jesosy nampianatra. Ianareo miady plasy. Resaka any amin'ny gentilisa zany. Any amin'ny gentilisa matanjaka be ny ady toerana ary ny lehibe ny mpanjaka mampanompo. Resaka hierarchie, resaka fahefana ny malaza izy no ambana ary sarotom-pahefana. Tsy zany aminareo izy. Fa zay lehibe nareo mitahaka ny zandry. Aza manao ohatran'izany. Ny lehibe koa heverina fa mpanao asa soa. Zay mahatonga amin'ny olona raha vao mahita mpanapaka na mpitondra fanjakana dia mitanatana azy zavatra. Jesosy fa niresaka amin'io. Zay ny fomba amin'ny olona. Raha vao mandalo mpitondra fanjakana dia te azy zavatra izy satria natao hoe lehibe dia mpanome zavatra. Tsy zany ho Jesosy. Mety le omena zavatra ara no lehibe. Fa za raha tonga aminareo Jesosy dia tonga mba hanompo, hikarakara. Ny lehibe dia manompo. Ary natao hoe lehibe ho Jesosy dia olona maharitra fakapanahy. Ianareo naharitra nanaraka tamin'ny fakapanahy rehetra niatra tamiko. Tokony lehibe koa ianao amin'ny fiarovan-tena, amin'ny fakapanahy raha te ho lehibe ianao. Fa misy manko ny lehibe mitarika fa izy no zokombomanga. Fa tsy zany. Rehefa te ho lehibe ianao mitarika ianao misampana amin'inona tokony ianao koa no mahery miady amin'ny fakapanahy mivavaka ho Jesosy. Zay lehibe koa zany tokony izy no modely amin'ny fiadiana amin'ny fakapanahy. Ka rehefa maharitra fakapanahy ho Jesosy ianareo, omeko zay ianareo vao omeko seza, omeko fiandrana, omeko voninahitra, indro za manendro fanjakana ho anareo amin'ny ny 720. Iara inona sy sotra amin'ny latabatra na amin'ny fanjakako ianareo rehefa maharitra fakapanahy. Ny olona maharitra fakapanahy no mahazo ny seza fiandrana miaraka amin'ny Jesosy. Fa misy olona tsy te hiady amin'ny fakapanahy nefa te hahazo ny lanitra. Tsy maintsy miady amin'ny fakapanahy. Manohitra fakapanahy ianao vao mahazo ny toerana lehibe akaikin'ny Jesosy. Fa tsy maintsy mandalo ady amin'ny fakapanahy zany. Izay le tao amin'ny mpianatra. Tsy vitan'izany fa ho Jesosy hiditra aminao kosa tamina ry Simona, ry Petera. Ry Simona, indro Satana milofo mitady anareo ho korony tahaka ny vary. Rehefa tena miditra fakapanahy tokantranonao manontolo, mikorotana fiainanao manontolo. Korony ohatra ny vary ianao, izy amin'ny tena mivavaha. Za dia tena milaza an'izany Jesosy Kristy. Tena mivavaha ary mivavaha i tena. Fa ny fakapanahy rehefa miditra, tsy mitsitsy anao sy ny taranakao izy. Tsy mitsitsy ny tokantraminao, ny asanao, ny ninona, mikorotana ambony ambany. Ary zay ny tenenin'ny Jesosy rehefa tafiditra Satana. Na roa rehetrarehetra tsy hita tablao, miampy anao ry Simona, zay miseho lehibe. Fa za mivavaka ho anao mba tsy ho very ny finoanao. Ary zay le vavaka, mbola vavaka foana. Jesosy ara mivavaka hatrany. Za mivavaka ho anao ry Petera, fa ianao ny kendreny voalohany indrindra. Ary mba mivavaha ho amin'ny olona rehetra mitarika ianao ny finoana fa io tena miady amin'ny fakapanahy isanandro. Na indray tsika mieritreritra hoe paster zany tsy miletina mivavaka, indray tsika mieritreritra hoe ny vadinao tsy miletina mivavaka fa matanjaka amin'ny finoana. Tena miady isanandro io fa tsy miteny aminao izy. Fa tsy misy olona atahora amin'ny devoly amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny fijangajangana, na amin'inona, na amin'inona. Fa amin'ny olona tsy matahotra. Sao dia miverinareo misy olona matahotra ikoty paster akoriny. Misy olona tsy matahotra an'izany fa milaza aminareo ako. Satria ny devoly tsy matahotra an'izy an'izy. Petera eto teneniny. Fa mila mivavaka ho amin'ny olona rehetra isika. Mba tsy anjery izy satria raha mianjery Petera, mianjery daholo izy rehetra. Zay mahatonga an'Jesosy za mivavaka ho anao. Rehefa mibebaka ianao ampahirezo ny raha alanao fa ianao mitarika. Mety ho lavo ianao fa miarina
ary mibebaka dia mampahery ny hafako. Tsy dia azo ny petera loatra le izy. Nanahirina amin'ny petera miteny hoe za ve dia efa mba hafa Jodasy za mba efa anina ihany. Hoy izy petera hoe volona naraka anao anaiza natrany maizina hatramin'ny fahafatesana. Ahoana le teny malaza? Raha tsy mbola misy akoho manemy dia andahy ny telo ianao. Lavo koa ianao ry petera. Zay le fakapanahy. Fa mampiavaka anao afaka miarina ianao, fa Jodasy tsy afaka niarina. Zay no mampiavaka ny Jodasy sy petera. Jodasy ny anjera dia nidaraboka tsy niarina tsony, fa petera niarina. Ka ho Jesosy fahano ary ny ondriko tapiren'iny zany. Samy ny anjera ireo. I Jodasy namadika, petera nilefa. Fa mibeba ozy za mivavaka ho anao. Izy zany mivavaka foana ary mivavaka trano. Ary zay na Jesosy raha mbola mivavaka ho antsika, mba tsy hidirantsika amin'ny fakapanahy. Ary zay mahatonga azy nampianatra ny mivavaka ny ampianarin'ny tompo io. Fa io fakapanahy mafy io rehefa miditra io. Mafy io rehefa miditra io. Karazana fakapanahy daholo zany. Ary ny farany nohatra ngeza indrindra zay iainantsika amin'ny herinandro masina dia ny fakapanahy farany niady amin'ny Jesosy tao Getsemane. Tao izy nanao ny teny malaza na izy tenany ary nampiatrany mivavaha mba tsy hidirinareo ny fakapanahy. Nikisaka lavidavitra izy traporaka, zany hoe fanakaiky eo ihany izy petera ohatra mitorabato anankiray. Sahirany Jesosy satria olombelona izy sady Andriamanitra, mitady hisaraka ny maha-olombelona sy maha-Andriamanitra azy, mitady hisaraka ny sitrapony sy ny sitrapony ray, ka mahatonga azy miteny hoe raiky eo raha sitraka ao dia isory ty kapoka ty, isory ty fijaliana ity. Nangataka mihitsy izy mivavaka, nefa aoka tsy ny sitrapoko aneny atao fa ny anao. Le tapany voalohany mivavaka sahirana be, le tapany faharoa indray mampahery azy hoe aoka tsy ny sitrapoko. C'est pas comme moi je vais, mais comme toi tu veux. Zay izy amin'ny teny frantsay. Hook et gos imité lohahevitra amin'ny teny grika. Dia izay zany le hoe na Jesosy raha tsy natahorany fakapanahy fa tonga foana amin'ny devoly. Ary zany natonga azy nivavaka dia nangataka anjely avy an-danitra nampahery azy. Ary rehefa nivavaka izy dia niraraka amin'ny dinitra rehetra tahaka ny rà, tsy hoe nivadika rà fa tahaka ny rà. Niery nivavaka. Ary rehefa nitsangana avy nivavaka izy nahazo hery, nahita ny mpianatra matory amin'ny alahelo. Tsy afaka niatrika fakapanahy intsony fa natory tamin'ny alahelo, na eno hoe ho resy daholo izy rehetra. No Jesosy nazany ary, na resy ary ianao, mitsangana mivavaha mba tsy hidirinareo ny fakapanahy. Sao dia verinao mijanona le fakapanahy rehefa resy ianao, mbola anao koa izy fanondroan'ny famitelony satria efa nahavonray mandeha. Zay mahatonga Jesosy miteny marina fa vonareo, resinareo, matory amin'ny alahelo nareo fa mitsangana. Zay mahatonga ny teny frantsay koa manao an'izany, jamais 200. Izy rehefa nahavonray mandeha dia miverina eo foana izy. Zay nataon'ny fakapanahy. Miverina eo foana izy, ka ianareo mitsangana mivavaha mba tsy hidirinareo koa, satria efa nahavonray mandeha izy dia miverina eo foana izy. Tadio fa midevoly dia miverina foana amin'ny toerana efa nahavoazana. Tadio tsara zay. Ndray mandeha ianao vo miverina ny fanondroany ianao. Tahaka ny Covid, miverina io izy. Ninona nahavoazana, raha tokantrano nahavoazana ianao, miverina fanondroany koa izy amin'ny tokantranonao. Raha ny zanakao nahavoazana anao dia miverina koa izy amin'ny zanakao. Ary izy raha vao nahita clé anankiray nahavoazana, miverina. Ary io na amin'ny zavatra tsotra. Ataontsika amin'ny zavatra tsotra ohatra fanafaham-panadinana. Raha ny zanakao voalohany tsy afaka baka nefa mahay, miraty amin'ny baka daholo koa ny zanirandroniny. Hitantsika izany amin'ny fiainana andavanandro. Ohatran'ny hoe bête noire ny zareo eo. Zay ny fomba midevoly efa nahavoazana iny, iverenany. Iverenany foana iny. Resaka arabola nahavoazana ianao, verenany koa ianao manaraka amin'ny arabola. Izy zany le efa nahavoazana iny iverenany foana iny. Satria efa hitany iny, zay natao hoe lalan'ny kitakiso amin'ny teobolana malagasy. Ary zany ange marina amin'ny kolontsaina malagasy ary ny tanina zatra mitsotra hozy izy
Sarotra bokany. Efa nahavota amin'iny izy, andrasany amin'iny ka miambena. Satria iny nahavoazana iny efa nahazo noty tamin'iny izy dia mankeo. Ary zay mahatonga an Jesosy miteny hoe efa resinareo fa aza manaiky midarabo koa fa mitsangana. Ny vavaka zany dia atao mba tsy dirina amin'ny fakapanahy. Ary raha tafiditra izy mbola mivavaha ihany, rehefa tafaly izy mbola mivavaha ihany, zay le hoe aloha mandritra aorian'ny fakapanahy dia mivavaka ianao satria mbola iverina koa izy. Tsy tafiditra izy mivavaka ianao, tafiditra izy mivavaka ianao, lasa izy mbola mivavaka ianao satria mbola iverina izy, mbola miverina foana izy. Ary zay zany le fakapanahy zany. Ka te handresy fakapanahy ianao, tsisy afa-tsy vavaka ho Jesosy, vavaka sy tenin'Andriamanitra ihany nazoana miady amin'ny fakapanahy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Iaraka ivavakantsika tompoko. Mbola misaotra anao mandrakariva izahay ry renay fa mbola tonga eto indray. Vita soma tsara ny toriteny izay notorian'ny mpanomponao taminay. Raha ohatra ka nanao ny ratsy rehetra teo imasonao izahay ry tompo dia ifonanay aminao izany. Aza velanao ho rebireben'ny Satana izahay. Roe lavitra anay tompo ny fankapanahy, ambeno izahay fa mahery loatra ny fankapanahy manery anay hanalavitra anao sy te handavo anay ihany koa. Te haniriny lanitra izahay ny tompo nefa tsy matohatra fankapanahy akory. Indraindray nefa izay mbola voatarika amin'ny fankapanahy ka mifona aminao hatrany, mibebaka aminao mandrakariva ary mangataka ny famelan-keloka avy aminao. Ka mananteny izahay ry tompo fa mamela heloka hatrany ianao. Ka mananteny izahay ry tompo amin'izany famelan-keloka izany, mba azonay hery hanompanao foana, ka mivavaka izahay mba tsy ho azon'ny fankapanahy. Misaotra raha eo. Amen. Ry havana malala raiso ampitiavana sy amin'ny fanantenana eo ampitsanganana ny teny famelan-keloka izay omeny tompo atsika. Hoeny tompo, satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetina ianao, za kosa hiaro anao voavonjiny amin'ny andro fakapanahy, izay efa hiatra amin'izao tontolo izao, ho fizahn-toetra izay monina ambonin'ny tany. Ambara amin'ny anaran'ny tompo fa voavela ny elon-kareon'ny ny anaramasina, midy aran'ny tompo. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elo, sy voasarina ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy saintsy ovony, ary tsy misy fitika ny fanahy. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Tonga amin'ny fotoana fanoloran-tenantsika amin'ny herin'alany rakitra isika, ka ataontsika ao anatin'izany laharan-kira fahafito amby zato, laharan-kira fahafito amby zato eo am-panatazana ny rakitra.
misaotra ny tompontsika fa vita ny tapany voalohany dia hiditra amin'ny tapany faharoa isika dia fiomanany sampana dorcas ny katekômène amin'izany dia ataontsika ny firana FFPM fa 7:30 ny andinin'ny voalohany ihany 7:30 ny andinin'ny voalohany ihany. Manompi ny masoko antendrombohitrao avy aiza moa ny famonjenay ilay mpanjaka ny voninahitra nandony vidiny oay ny osidra tao Kalvari. Diankapoka no fanasitrananao ny rano latsaka no famelana eloka ianao lay vato izay no laviny olona nefa tonga fehizoro zanak'ondry n'Andriamanitra. Iniranao ini meniarekanao ilay azo fijaliny de mafitaminao fa ianao irery ianao ihany no navity izany. Iniranao ini meniarekanao ilay
mafitanginao fa ianao irery ihany ianao ihany no navity izany Jesosy anao ny tena mendrika ny tena tongolo ianao no navity izany voaomby miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny azo fijalianao ary tsy izao tsony miverina fa Kristy miverina ato anatiko fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny fitonany zanak'Andriamanitra izay efa ty ahy ka nanolotra ny tenany amonjy ahy Hiniranao inni ilay niaretanao ilay azo fijalinny dia mafitanginao fa ianao irery ihany ianao ihany no navity izany madio ahy Sia
mangataka feon-java-maneno kely idiran'ny dorokasa azafady tompoko.